Eny ary tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiara-bananao amin'ity fotoana ity. Fotoanan'ny miara-manonja MBS Radio Mada toy ny mahazatra anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina. Arabany manjaka miantana no anaovantsika azy. Tsy misy anavahana fa samy mahazo ny tsirairay ary dia hatrany andafindrikany izay araba izay. Araba midika ho fifamatorana sy ho fanjoina ihany koa izay zavatra tolotra eto isaorantsika ilaina ary noho ny fitahiny sy ny fitantanany fa raha tsy isy dia tsy afaka iserasera amin'ny alalan'ny izany fandarana miara-manonja MBS Radio Mada izany. Isika fandarana izay arafahanao zany arahana amin'ny Radio Mada amin'ny alalan'ny MBS Radio, amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook. Ny faniriana dia ny mba ahafahanao manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika ka ivoizanao zany izay zavatra tsara ho fantatra, mety maro ny zavatra tsy fantatrao na manjavozavo aminao fa dia amin'ny fandarana tahaka antony no afantaranao azy izany. Eo ihany koa ny fiarabana manokana maro samihafa izay tonga aty aminay aty mitenonareo hoe mba tenenao zay, mba rabo manokanao zay satria tena manaraka akaiky mihitsy ilay hoe miara-manonja. Satria maninona manaraka amin'ny miara-manonja zay? Satria tanindrazanay Madagasikara, aiza moa ny hafarana fa tsy maintsy ao Madagasikara ihany, ka izay zavatra rehetra misy eo ao raha ohatra zay ka ty ampitan-dranomasina ka marary ny malagasy any tanindrazana dia mba marary anay ihany koa, mba manetsetra ihany koa izahay ho an'ny mpiarabelona indray eto amin'ity Madagasikara ity dia milaza an'izany ihany koa hoe raha misy ny tsy manana, raha misy ny sahirana, raha misy ny mahantra ny tena nefa ohatra mba metimety le fiainana dia tsy hoe afaka hipetraka fotsiny amin'izao fa ny akamaroany aloha raha ny taremarika dia miaina ao anaty fahantrana tsy tena hoe fijaliana ilay malagasy amin'izao fotoana izao. 700 maherin'ny izany malagasy zany no miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Le fahantrana amin'io tsy resaka hoe vary sy laoka hohanina ihany ny tsisy, na hoe tsy afaka mampianajanaka, na hoe sehatra maro samihafa, fa le fahantrana ihany koa dia mipaka hatrany amin'ny fahantran'ny toe-tsaina. Be dia be ny karazam-pahantrana iaina gasy amin'izao 2024 izao. Fampanantenana nefa eto sy eroa tsy hita ihany izay fandehany fa dia sahirana ilay vahoaka malagasy. Raha ny fandehan'ny fandarantsika moa zany misy ny famelabelarana mazava loatra dia ho avy eo ihany koa ireo namana maro samihafa hitondra an'izay famakafakana izay. Ny anokafantsika azy aloha ary somary mbola metrahantsika fotoana misimisy dia momba ny antsoina hoe confiance, fahatokisana, tsy fahatokisana, fanekena, tsy fanekena, ny zavatra izay atolotra avy any ambony any ka hoe tanterahana izany. Inona moa ny tena tenenina amin'ilay hoe avy any ambony any? Ny hoe avy any ambony any zany dia avy any amin'ny mpitondra amin'ny fanjakana. Farany teo zany zao dia hoe anao fitsarana amin'ny teti-vohatra dia avy amin'ny alalan'izany no anaovana kopia karapanondro hatrany amin'ny teletapitrisa. Fa maninona ny teletapitrisa? Fa maninona no atao zany? Sinsisa fanontaniana be dia be no mihodinkodina ao anatin'ilay izy. Dia rehefa nandeha zany ny resaka iny, maro ny fanehoan-kevitra, fa maro ihany koa ny fanakanana, maro ny fiahiahina, maro ny fiahiahina. Ary io no raisintsika fa maninona no miahiah? Zay ny le fanontaniana. Maninona no miahiah ny olom-pirenena amin'ity resaka hoe karapanondro, kopia, teletapitrisa, fitsarana amin'ny teti-vohatra ity? Fa maninona no miahiah? Hatramin'izay nisy ny fitsarana amin'ny teti-vohatra, be dia be ny fitondrana fandimby teo, tsy nisy nanontany hoe tsy misy hoe ahoana dia hoe efa fanao zany. Fa ny amin'ity zany dia mipetraka ny fiahiahina. Tsy nisy ny teny mihitsy teo hoe ratsy na hoe
tsy azo atao zany efa fanao zany fantatsika zany efa fanao zany fa ny am'ty no miaya ny olona hoe ohatrany tsy mazava ary ny syndicat ny mpitsara de nyteny hoe zay aloha de oka aloha zay tsy miditra amin'io tsy hiditra amin'io aloha izahay satria be de be zahatra ny teneny teo tefo maika mizahatra tsy mazava tomombona daholo ve ny lafin'ny teknika sinsisa ka tsy te ho voatontonona amin'io izay mpitsara zany syndicat ny mpitsara zany tsy hoe mpitsara raina roa na telo fa maro ny ao anatiny zany hoe SMM izany ka ny mpitsara ara izay ampendreketina an'lay raharaha manao an'lay fitsarana amin'ny tetivoatra satria resaka fitsarana afaka manao an'izany fa tsy afaka manaonao an'izany koa zay teanao akory ny mpitsara raha tonga de miteny hoe oka aloha nahoana moa ny besin'ny maro no tsy aya satria ny akaiky vilany fenoarina raha miteny an'izany de normal be zany lay olom-pirenena mpitazana ety ivelany ety mametraka hoe misy zavatra tsy mazava amin'ilay izy misy zavatra iahiahina be dia hoetritsika eto mantsy ny fanaporofona hoe fa maninona ary no miaya ny olona fa maninona ny syndicat ny mpitsara no tonga de naka fanapaha-kevitra aloha tena hoe zay aloha tsy hiditra amin'io misy antony eo fa tetsy an-daniny ny mpitondra fanjakana dia nanazava ry zareo omaly ny aminy hoe ny fanaovana ny fitsarana amin'ny tetivoatra ny hoe ara-dalàna tsara io ary zon'ny olom-pirenena no manana kopy no manana karapanondro pirenena fa nga misy mandahan'izany marina mihitsy zany zon'ny olom-pirenena no manana kopy no manana karapanondro satria ino maha hoe citoyenao zay ino ny antom-pisinao manamafy ny fisinao zany karapanondro kopy raha vao tsy manana an'izany ianao de ohatrany tsisy eo anatrehan'ny fiarahamonina eo anatrehan'ny lalàna ka tsisy hoe mandahan'izany ine de io ara-dalàna tsara ny fanaovana azy raha resaka hoe ara-dalàna tsy ara-dalàna tsisy miadevitra amin'izany fa le zavatra nitranga indrindrandrindra amin'ny resaka tontolo-pifidianana tafarany teo fifidianana filoha-pirenena ny zavatra mitranga eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena no mahatonga ny olona ametraka avy hatrany ny aya raha vao ampanao zavatra raha na hoe anao zavatra ny fitondram-panjakana io ny tsy resaka hoe fitsarana amin'ny tetivoatra ihany fa raha vao misy zavatra atao zany amin'izao fotoan'izao ka miteny ny fanjakana hoe ohatra zao hoe hoatolotra amin'ny PEM amin'ny faraparany volana oktobra de efa fatatsika ny fomba fihetsiky ny olona hoe zay indray hitanao am'izany ary raha miteny ny eo amin'ny fitondrana hoe anao an'izao dia tsy mipetraka intsony ilay tena hoe fitokisana aty anivon'ny vahoaka zay nefa tena goavana be zay zay resaka hoe fitokisana sy confiance na hoe confiance izay be de be moa ny dikan'io tafiditra ao koa ny resaka hoe assurance hoe tena hoe fitokizana hoe fahazahoana antoka le vahoaka malagasy anie amin'izao fotoana amin'ny sehatra maro tena hita mihitsy hoe tsy mahatoky tsony izy amin'ny lafin-javatra maro tsy misy tsony antsoina hoe assurance na ny hoe fahazahoana antoka resaka antoka hoe tena hoe milamitsaina ianao zany matory izy amin'ny alina tsy mahatoky tsony izy tsy mahatoky izy hoe misy mpitandro amin'ny filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananana eny eto amin'ny ty firenena malagasy zay misy ahity fa lasa mitaintaindava raha ny miresaka fandriampahalemana no resahana lasa mandeha ny resaka hoe manao andro masom-pokon'olona mandeha ny resaka hoe dina maninony zany rehetrarehetra zany no lasa mipotra any anatin'ny fiarahamonina any satria tsy mahatoky izy tsy mahatoky le olona hoe efa misy rafitra mipetraka eto amin'ny firenena misahana ny fitandrona ny filaminana ka dia afaka matory tsara amin'ny alina tsy mitaintaina fa ny zavatra iaina ny mifo izy amin'ny maraina lasa amin'ny moto lasa amin'ny bitro lasa ny ganagana
to antery akaikinay tery bitro kanagana akoho zay mba nikezahana tao anatin'ny fotoana maro ny tena zay miopy ara tsy mahafohinana fa lasa miary ho an'ny mpangalatra fotsiny fa nga io biby io anga velombelom-potsiny am'izao tsy maintsy menakatsaka io tsy maintsy atao vaksiny io tsy maintsy atao zao tsy maintsy karakarana io na biby ara satria fanananao zany le izy fa zavatra hoe tena fiarina ao anatin'ny heritaona ao anatin'ny ray alina de tsisy de ozy le olona hoe misy fanjakana ve eto zany daholo ny iainana io zao de hoe fanafiana teny lafy tery avaradrano tery aminay tery fanafiana etsy fanafiana ero teny votovorona efa nytenentsika atao tany milamina be ne zany votovorona zany tsy hoe grevy politika ihany no hoe fahafantarantsika amin'ny votovorona tany milamina be zany tsy mba nisy an'izany hoe fanafiana izany ny teny amin'iny toerany zao lasa misy panao brique grossiste détaillant lasa misy manafika tariony tari akaiky ny jirama tariony tany zany tany votovorona tany zany misy nanafika de zany ny zava-misy de ahoana moa no tsy lojika no mahatonga ny olona tsy hipetraka intsony ny fitokisany kanefa de hoe mitenenina hoe misy fanjakana eto misy rafitra eto mbola tsy hiditra any amin'ny resaka fifidianana aloha tsika hoavy eo tsika rehefa aveo fa miainga aloha tsika ty amin'le hoe fiainam-bahoaka amin'ny akapobeny tsy mahatoky intsony any anaty taxi be zany ianao aza mbo mampiseuseo an'ireny telefony reny reny le tactile reny fa tonga de ao anatin'ny ray segondra tonga de misy maka iny tsika androany lakamisy fakomaly talata zay de asaka ty mandalo maray zany maraina be zany mbola mienina iny amin'iny ambody vony iny fa tonga de mpisamma lasa ny telefona an'le olona tonga de any izy any anaty elakelatranao any tsy hita teo vao nitomany tena andro amin'ny enina maray zany tandremo koa tsika amin'iny ambody vona manjaka ray atia Anjanahary atia Ambatomaiky de le mandeha de mivoaka any Anjanahary iny be de be ny mpanao sito mahery amin'iny na any anaty fiara ianao na eny ivelana ianao de aiza ihany ary ny iainana ka normalina ny olona raha tsy mahatoky de lasa izy manao organisation manokana amin'ny fiarovatena kanefa lazaina hoe misy mpitandro filaminana eto lazaina hoe misy rafitra mahefy eto zay foana mantsy tany-tandalàna Madagasikara état de droit aiza tany-tandalàna aiza ary iza ny tokony amme modely amin'izany hoe fanarahana ny lalàna zany inona ny lalàna faratapiny eto amin'ity fireneny ity tsy ny lalam-panorenana izay anaovana fianianana hoe arahana tony ajaina tony anak'Andriamaso aiza sy ajaina tony anak'Andriamaso ka tsy gagitsika zany raha mipotra daholo ty problema isan-karazany ity lasa tsisy mpiatsony le malagasy amin'izao fotoana zao araka ny tenenina teo hoe zavatra ny ariana tao anatin'ny fotoana maro tonga de foana ao anatin'ny indray mpimaso akoatran'izany koa moa ny resaka problema manokana any anaty fiarahamonina ny resaka felonana resaka hoe olana manokana sy ny sisa resaka valifaty zany mbola izy koa any anaty fiarahamonina ny feno an'izany amin'izao fotoana zao fa tsisy mpiarotsony lay vahoaka malagasy tsy misy mpiaro fa de samy miaro ny tenany raha misy sifle maneno amin'ny ray maraina tsisy mivoaka eo aloha ny aty ihany ko iza ny voaboaka any fa sao de maty any ravatra amin'ilay firaisan-kina satria fahantrana no mahatonga an'izany dia tsy mipetraka intsony lay fatokisana izay tokony hoe hipetraka izany ary tsy misy zavatra mandeha raha tsy misy zay fatokisana zay rava zany lay antsony hoe confiance rava le fatokisana de lasa manao organisation manokana fikarakarantena manokana ilay atsona hoe malagasy ka raha miteny zany ny mpitondra fanjakana hoe andehanao an'izao zay nandehanao an'izao zay nandehanao an'izao satria mantsy hoe fitsarana mitety vohatra de hoe fitsarana fa raha vao miteny hoe fitsarana fanjakana ane zany fanjakana zany ary io resaka hoe fitsarana mitety vohatra anaovana karapanoscopie telo tapitry ny voaka avy any amin'ny conseil de ministre
iza no mitarika ny conseil de ministre filohampirenena, iza mitarika ny conseil de gouvernement, ny prime ministre, fa ty avy any amin'ny conseil de ministre ty, zany hoe ny fahefanam-panatanteraka voalohany eto amin'ny firenena, satria mantsy ny présidence sy primature exécutive atao zany, fa ity zany hoe conseil de ministre miaraka ao zany ny présidence sy ny primature, zay zany le izy avany zany no voaly izy de ministère amin'ny fitsarana nefa ao anatina gouvernemanta. Dikan'izay zany fitondram-panjakana zany no mampanao an'io. Ny zavatra iainan'ny vahoaka nefa isanandro efa manapirofo hoe tsy mahatoky izy de lasa manao ny fanapaha-kevitra samirery. Fa inona ny dikan'ny fitsaram-bahoaka kay azafady indrindra? Fa maninona ny mahazovahana ny fitsaram-bahoaka? Tsy mahatoky izy zany de miteny tsy mahatoky amin'ny fitsarana ho égal fanjakana. Tsy mahatoky zany ilay fitondrana misy eto amin'ity firenena ity ny olona matoa miditra any amin'ny fitsaram-bahoaka zay tsy azo atao. Fa ataon'le izy satria tsy mahatoky tsonika. Naseho an'ny député Mamirabenirina sy ny député Jerry Randrembolaina teto satria zareo tany Kongo. Lalana re zany re olona, mbola tsy avy ny orana. Lalana de mitoka-monina any zany le vahoaka, misy malagasy any Kodaoda any. Lalana tena 4x4 raha sahirana mandeha amin'izy matosika tao an'izao ka de tsisy pia zany le vahoaka any Kodaoda any. Etsy Kongo tsisy piaro de nefa izy iaran'izao zavatra rehetrarehetra zao. Ny zanany hoe na zaza varirana na inona, misy maka, alatromby, fanafiana, de hoe tena miaritra any ve zany le olona de nefa zany efa hoe misy ny tratra amina hoe raha efa tany aloha zany de hitan'le fokon'olona sy mpiaramonina hoe ino ndray fa atao amin'ny ririto zay reraka misambotra nefa misy zavatra mitranga ohatran'izany de teraka am'izay ary le tsy fahatokisana de tonga de hoe allo tonga de réglentsika am'izay fahaizantsika azy ty zavatra ty de manao fitsaram-bahoaka le olona. Fitsaram-bahoaka hoy isika zay tsy azo atao zany fa ataony miditra any amin'le resaka hoe fitsaram-bahoaka izy. Inona no mahatonga azy anao fitsaram-bahoaka? Satria tsy mipetraka ilay fitokisana na ilay confiance, fitokisana ny mpitondra. Zay ihany io fahazahodikotina ny resaka. Ka hoe ka tsy ara-dalàna ane zany. Tsy ara-dalàna tokoa ny fitsaram-bahoaka, tsisy mandaha zany. Fa maninona le olona manao an'le fitsaram-bahoaka? Tsy mahatoky ianao zany no tokony andiny tena. Ianao zany no tokony ametra-panontaniana hoe ahoana mariny ty araka fandaran'ny Germain, ahoana mariny ty fomba fitantanana amin'ny fireneny ty. Mba misy hoe fanontaniana miverina any aminao ve hoe tompona andraikitra amin'ny maha responsable fa to mipory ary efa tonga any amin'izay hoe tsy fahatokisan'izay tsony raha efa zavatra manahirana be zay raha ohatra ka hoe manana andraikitra ianao zany. Fa raha ohatra hoe efa miseho ny tsy fahatokisana nefa ianao tsy taitra, ianao le tompona andraikitra tsy taitra, fa ny ataonao de manatsara tena, ny mandoka tena, ny mipasoka, ny miezaka manazava n'izay zavatra efa hita hoe tsy hoe manazava fa miezaka manamarina ny zavatra efa hita mibaribary hoe tsy araka ny tokony izy de tsy mety le rara, tsy mety lay fandehanan-draharaha zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay. De zay mahatonga antsika hiteny hoe rehefa io confiance io tsy misy na hoe mepotika de inona ny fandrosoana afaka hoe hoeritreretina amin'izany. Io tsy resaka politika ihany fa tena hoe amina resaka fiainana isan'andro mihitsy. Rehefa potika le fampatokisana de tsisy zavatra mandeha amin'izay laoniny eo. Satria rehefa potra zay de lasa teraka ho azy ninona? Fampiaya foana eto, fampiaya eto zany de zany ve ny iainantsika eto. Nefa FKM eo fa tena hoe miteny foana. Ny any velona miteny foana. Ny mpanohatra moa efa ela be no miteny.
zay neny na tonga le fitenena hoe tenenina ihany fa anarina ihany fa avaty amin'ny mpanohatra io avaty amin'ny mpanohatra no ampitrany io fitenenana io dia toizantsika kely ary le izy amin'ity resaka hoe fampitehany ny confiance ity na hoe ny tsy misy tsony zany ny fampitokisana amin'izao fotoana izao dia ohatra zany zao tsika iresaka kely ahoana moa ny fomba atokisana zany hoe isika samy malagasy eto ary tsy mifampatoky vao mainka moa fa niany ivelany ihany ve dia atoky ianao ary efa nisy pirofo be dia be ohatra fotsiny tamin'iny resaka hoe volana hiatrehana ny Covid iny natao ny enquête tany nataon'ny Cour des comptes natao le enquête dia rehefa natao le enquête dia tany dia efa zao zany zao ny olona efa tsisy manao kaso-bohosy tsony ny akamarony efa vita ve zany zao le resaka Covid fa tato amin'le vola zay meny ny resa-pirenena tsy fantatrao mihitsiny zay tena hoe inona marina ny tena tao anatin'iny dia namoahan'ny olona amin'izay ny olona manao fanadiadiana dia namoahan'ny olona amin'izay tontolo mpanadiadiana iny raharaha iny vao tamin'ity taona 2024 ity zao tamin'ny 3 mars 2024 tamin'ny 6/7 dia navoaka ny tao amin'ny RFI Afrika fanadiadiana momba n'iny zavatra iny dia nataondrareo zany nanontany izy solotena na bailleur de fonds zany hoe le anisan'le tao anatin'le fanolorana an'le vola zany dia teneniny hoe Madagasikara hoe zavatra miseho taty Madagasikara zany dia hoe la confiance entachée des bailleurs face à la gestion des fonds anti-Covid-19 inona ny dikan'izany tena mesimba ilay fampitokisana eo amin'ny bailleur Madagasikara noho ny fomba ny tantanana n'ilay vola ny atrehana ny Covid-19 dia nisy fehezanteny teneniny tao tenen'le mpamatsy vola zany sositra zany le mpamatsy vola zay aloha tsina amin'izay sositra ny mpamatsy vola hoe ino ny vola be atrehana ny Covid nefa tsy mazava ny fitantanana azy. L'argent est géré comme s'il n'y avait pas de règles de finances publiques. Zany no tenenin-drareo. Zany hoe le vola zany dia ohatrany hoe tantanana fotsiny amin'izao mandegona fotsiny amin'izao tsy misy règle tsy misy fitsipika mazava kanefa hoe amina hoe finance publique dia vokatr'izay na hoe ny conséquence inona ny vokatr'izay ozy ry zareo dia hoe plusieurs bailleurs refroidis par cette gestion opaque des fonds Covid-19 et le manque de redevabilité vis-à-vis des donateurs envisagent sérieusement de suspendre de décaissement d'aide budgétaire promise. Inona ny vokatra zany rehetrarehetra zany ny vokanozy dia lasa mety tonga hatrany amin'ny alao mihitsy aloha hijanona le famatsiana ny amin'ny manaraka fa ty ara-jerevy ty hanaovan'ny ao Madagasikara azy dia ankoatran'izay izao no tenen'ny iray tamin'ireo mpamatsy vola ihany koa zany ny atrehana an'le Covid-19 teto Madagasikara. Toutes les informations présentées dans le rapport d'audit participent à déconstruire notre confiance verina indray le hoe fampitehan'ny fampitoy notre confiance envers le gouvernement malgache. Vokatra zany rehetrarehetra zany ozy sy ny information azo avy amin'ny ilay tatitra tamin'le audit dia miterak'izay ny fampitehan'ny fitokisana eo indray le fampitehan'le hoe confiance indray dia eo amin'ny fitondrana malagasy zahay mpamatsy vola dia fa maninona zareo no miteny zany dia misy ohatra ny teneniny tao niditra amin'ny Cyprien zay izy dia inona ny teneniny on paie le prestataire sans avoir de contrat hoe mandoha vola ianao zany amin'ireo le prestataire isan-karazany nefany tsy hitanao le hoe contrat fa nga izy ity ohatran'izany
Ankoatran'izay, sans justificatif, sans SANS, tsy misy aprofo isan-karazany fa de mandeha gona fotsiny, sans vérifier si les choses ont été livrées. Tsy fanaraha-maso kory hoe efa livré ve le entana nanao ohatran'izany efa tonga any amin'ny tokony alehany ve? Tsisy an'izany. Bailleur no nitenen'izany fa inona ary teto Madagasikara ty re olona. Zay zany le fanontaniana. Zany hoe le teratany malagasy zany vao hoe anao zavatra amin'ny fitondrana de efa miaya izy. Hoe anao antely hoe fitsarana amin'ny teti-vohatra de efa miaya izy. Efa tsy mazava zany. Dia eo ihany koa ny avy any ivelany koa efa tsy mametraka antsony ihany koa ilay a confiance ihany koa na ny fampatokisana aminao ihany koa. De tiany tena goavana be tamin'ny antenenindry zareo zany. Aive io zany mety hoe misy fetraikany amin'ny fifidianany de misy le izy hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny hoe vola nanampiana amin'ny Madagasikara hiatrehana ny Covid sy ny hoe fifidianana ka le fomba fitantanan'le malagasy zany ny mpitondra teto Madagasikara n'le vola zany tsy mazava de zao ny tenenin zareo mpamatsy vola hoe ce mépris des règles de finances publiques c'est un très mauvais signal à 1 an et demi d'une année électorale. Ao tsara zay c'est un très mauvais signal à 1 an et demi d'une année électorale. Eritaona sy tapany sisa tsy ahatongavan'ny fifidianana de mauvais signal ny zavatra miseho. Zany hoe efa taratra zavatra tsy mety sy tsy manjary itony tsy mampazava ny fitantanana ny vola ny atrehana ny Covid-19 tony. Zay. C'est un mauvais signal à 1 an et demi d'une année électorale. Zay zany le izy. De ahoana zany ozy ianao? Gaga ianao hoe tena ataon'ny olona ohatran'izany ny olona manazava. Zay no mahatonga an'io hoe rehefa mamatsy vola ny avy any ivelany na hoe ohatra hoe manao sini zao na izy io natao na eny amin'ny lampany avola io sini io natao sini am-pimpanarahana fa nga vita amin'ny folo maraina sini de amin'ny 12 atoandro de mivoaka amin'ny vola tsy zany misy mieritreritra an'izany mantsitsika ho tsy mety iny satria tsy arakitsika le izy tsika moa sahirana amin'ity fiatrehana amin'ny fiainana ity fa mbola misy fepetra isan-karazany io. Zao zany zao misy vola avy amin'ny Banque mondiale efa tokony efa ho azo fa miramina be, mihisatra be ny fomba fiasan'ny eto Madagasikara. Voakany zany fitenenana zany dia lasa mitsipotipotika le vola. Aiza re zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana zany tsy araka tsony ny resaka hoe famatsimbola, tsy araka tsony ny avy any ivelany miazakazaka inona nampinanareo, inona nampinanareo. Zay taty amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety tena vavolombelona zany. Anontany io ry Zokobe ry Fairakotomaro fa niaraka tao amin'ny birao an'io lavitra zay tamin'ny fotoan'androny. Fa tsy araka tsony ny resaka fanofanana ho an'ny mpanao gazety satria tsorneto fa raha izay dia somary tsy fanomezan-tsiny io tsy avy amin'le ankizy mihitsy, avy amin'le tanora mpanao gazety mihitsy fa latsaka ny niveau zany ho an'ny mpanao gazety any amin'ny faritra raha pitaina amin'ny aty amin'ny renivohitra. Lojika be zany satria maninona kapiretina foana le mpanao gazety any amin'ny faritra be dia be ny anao mitaraina any ireo namana mpanao gazety hoe zay ohatran'izao aiza veko ianao manao vaovao anao de tsy maintsy verifiena. Misy an'izany hoe vaovao avoaka dia verifiena tompona ndraiky mpanjakana. Aiza koa nisy an'izany? Mpanao gazety Amerikanina ve dia anaiky an'izany? Ohatra fa ny eto amintsika misy zay. Inona koa zavatra anankiray ihany koa ao ary tsika alao ary hiditra kely amin'ny resaka fifidianana amin'izay. Resaka fifidianana be dia be ny tompoko no zavatra mbola tsy mazava tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012 sy 2020 reny. Be dia be ny zavatra mbola tsy mazava. Hatramintsika amin'ny teny zao nefa tia fifidianana efa akaiky raha ny calendrier. Fa ny zavatra tamin'ireny ara be dia be ny tsy mazava ary hitsina mihitsy hoe misy fananiana tsy ampahafantarina ny olona mihitsy ao.
fa de hoe inny didim-pitsarana navoaka ny ACC Iany Rajoelina lany de faharoa kandida Marc Ravalomanana de fahatelo Hery Rajaonarimampianina de nisy ny faefatra nisy ny fadimy sy ny tany rehetra tany zay ny fatatsika de inin'ny sasany hoe ho ajanona am'izay le izy fa io mariny io tsy afaka matory fotsiny am'izao zao izy mety matory amin'ny fotoana maromaro izy matory fa amin'ny fotoana ray ipotra io fa io tsy maintsy ho fantatra foana io tam'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny nisy zao le hoe enquête parlementaire nisy enquête parlementaire nataony sénateur nisy an'izany ry Olivier Rakotovaza Olgarama Lasonde maromaro nanao enquête parlementaire de naterina le izy anisan'ny nanaterana an'izay hoe vokatry ny fanadiadiana izay ny président Marc Ravalomanana teny Faravohatra nisy resaka fitaovam-piadiana tao tsy fata-pihevina nisy resaka kara-pifidianana tao nentina tamin'ny sakosy mihitsy reo vokatry ny fanadiadiana daholo nahitana an'izany de fa ny amin'ny hoe rafitra mahefa zany afaka tena hoe manao an'le izy manao ny ankety manao ny hoe valin'ny fanadiadiana tsy hitanao zay toyany atao ny enquête parlementaire nanao ny asany reny sénateur reny tena nanao zareo matoa hoe reto ny kara-pifidianana tamin'ny sibika mihitsy sakosy iny de nisy an'izao tary tao ny enquête momba ny tontolo de hoe tam'ireny moa le hoe ny alala baladolo zay nanontaniana hoe ahoana momba aty zay tsy afaka mamaly an'izany zao fa aty amin'ny septembre 2024 tsy fantatrao ny toyany fa akoatran'izay nde aritsika iresaka hoe mitombona ny olona raha tsy matoky intsony hoe raha vao ampanao zavatra amin'ny fitondrana de tsy matoky ny olona lasa mametra-panontaniana be deabe ny olona nefa tsy tokony ao zay le izy hoe anao fitsarana amin'ny tety vohatra tany aloha raha misy an'izany fitsarana amin'ny tety vohatra zany tsy mametra-panontaniana am'izany ny olona ako mahazoko opiko ako mahazoko ara-panondroko de ny am'izao de lasa miezaka le fitondram-panjakana manazava hoe io ane ara-dalàna zon'ny olo-pirenena ane no manana kaopisy kara-panondra de nambarately aloha hoe tsy misy mandahazany tsy misy antanio ny olona hoe tsy manana kara-panondra fa izy de hoe ty misy fomba faran'izay tsotra sady manatona hoe afahana mahazo kaopisy kara-panondra de izy ndray ve nde anda tsisy andahan'izany io fa zao ilay zavatra miseho efa nataony ny fitondrana hatramin'izay no mahatonga ny mpitazana ao anatin'le izy miezaka zany zao ny tompondraiky mpanjakana manazava hoe tsy misy ambadika politika zany io ara-dalàna tsara io zon'ny olo-pirenena manana kaopisy kara-panondro raha zay zany ny fipetrany dia tokony antany zany mitondra hoe fa maninona ary retolony reto no miaya ao anatin'le izy maninona ny mametra-panontaniana satria